Mitohy hatrany fikaroham-bahaolana, hanatsaràna ny fitantanana ny fananan-tany sy ny fanamoràna ny fanomezana tany eto Madagasikara. Raha efa tamin'ny taona 2024 isika no nanapan-kevitra ny hiroso amin'ny fitantanana ny tany araka ny tokony ho izy ho tombotsoan'ny vahoaka malagasy. Tsikaritra ao anatin'izany fa mbola misy hatrany tsy fitovian-kevitra eo amin'ireo mpiantsehatra rehetra izay sakana tsy ahafahana manatratra ny tanjona. Noho izay antony izay, anisy ny Atrik'asa Fifampiresahana sy Fifanakalozan-Kevitra anatsarana ny resaka fananan-tany izay niarahana tamin'ny ministeran'ny fitsinjaram-pahefana sy ny fanajariana ny tany sy nisehatra iombonana ho an'ny fananan-tany na ny sifa teny an-tany mena teny androany. Ity Atrik'asa Fifampiresahana ity dia tohin'ny fametrahana ny drafitra nasionaly mikasika ny fananan-tany andrian'ny faharoa ana ny PNF2 izay nolaniana nandritra ny filan-kevitry ny ministra voatselakory izay. Io programme national foncier phase 2 io dia io zany no ataontsika hoe karazana tondrozotra izay mamariparitra ny lalana izay andehanana ny fitantanana ny fananan-tany mandritra ny taona maromaro ifandimby hatramin'ny taona 2030. Dia voarakitra ao anatin'io PNF2 io daholo ny lalan-tsaina tokony andehanana zany fitantanana ny fananan-tany, indrindra moa zany amin'ny lafin'ny Fanatsarana le fitantanana ny fananan-tany, ary tafiditra ao anatin'ny misy axe anankidimy le izy, ary tafiditra ao anatin'ny axe fahadimy ny fametrahana ny fananan-tany tsara tantana, zany hoe gouvernance foncière zany, amélioration fanatsarana ny fitantanana ny fananan-tany, amélioration de la gouvernance foncière. Rehefa miresaka gouvernance foncière isika dia hoe ahoana ny fomba andraisana fanapahan-kevitra, iza ny tokony andray an'izay fanapahan-kevitra izay, miantefa amin'iza ilay fanapahan-kevitra raisina, ary iza ny mampiatra an'ilay fanapahan-kevitra raisina. Ilay process zany, ilay processus andraisana fanapahan-kevitra zany no resahana ao anatin'izay gouvernance foncière izay. Raha vao resaka gouvernance moa zany dia izay mihitsiny, nisy an'izay hoe plateforme de dialogue izay andraisan'ny olona rehetra anjara. Dia izay zany ny Atrik'asa natao androany hoe ahoana ny ametrahana araka ny tokony ho izy izay plateforme de dialogue izay. Dia misy olona maromaro, entité maromaro mandrafitra an'izay plateforme izay, manana sosi-kevitra ihany koa nefa ny avy any amin'ny sifa sehatra imbonana ho an'ny fananan-tany hoe ohatrany ahoana, dia ny fandrindrana an'izay sosi-kevitra izay mba hahatonga an'ilay izy ho plateforme opérationnelle ekeny rehetra ary afaka ho tena sehatra ahafahan'ny rehetra mifanakalo hevitra marina. Ahafahana mampitovy ny fomba fijery eo amin'ireo mpiantsehatra rehetra voakasiky ny olana, fa indrindra anampy amin'ny famahana ny olana ny fananan-tany izay mbola mitoetra amin'izao. Ity sehatra fifampiresahana sy fifanakalozan-kevitra ity ahoy ny fanamafisany Italia jeneraly ny sehatra iombonana ho an'ny fananan-tany na ny sif. Ity sehatra ity zany no anisany ahafahana mamaha ny olana, satria 20 taona mahery zao ny sifa, ny olana tany amin'ny 20 taona lasa no mbola olana mandrakakehitriny. Dikan'izay zany ity anisany vahaolana ho an'ny taona manaraka zany, satria zava-dehibe loatra zany zareo fiarahana midinika zay. Tsisy tsony ny anasa vango hoe iny fa lasa nandena karisa sy ny karazany fa dia ato zany no amahana ny olana rehetra. Ary zay no mahafitaovana omby. Ary marina fa tsika Madagasikara dia anisan'ny tiafina ihany koa nahazo laza tamin'ny fametrahana an'ity teo anivon'ny iraisam-pirenena, dia ny mampalefana hoe atsika indray lasa maharitara kely. Ary zay mahatonga tsy maintsy hoe mihotra tsika, miezaka tsika mba ho voalohany hatrany amin'izay hoe tontolo fananan-tany zany, satria ny tany dia miankina amin'ny tany daholo ny rehetra. Ka rehefa ifampiresahana zany izy dia mety ho foana hatreo dia ifampiahiahina satria be dia be koa ny ahiahy mety mitsanga eto Madagasikara. Marina ihany koa fa ny firaisamonim-pirenena dia natao ifameno amin'ny programam-panjakana izay efa nirahana nanapaka ndrindra nanaraka ny lalàna zany. Izany dia heverinay hoe fitaovana mahomby eo amin'ny fanantanana izay tontolo fananan-tany zany, na amin'ny fomba fahazahoana tany, na amin'ny fampiasana ny tany, fa indrindra moa ny fanomezana tany ho amin'ireo malagasy, fa indrindra ilay malagasy sahirana. Omaly monona tolotra tamin'ny fomba ofisialy ny drafitra nasionaly mikasika ny fananan-tany andian'ny faharoa ana ny PNF2.